Ny jininika ny raha firansy teo amin'ny tendany kanikaratikatry amin'ny fahafatesany no nahazo ilay lehilahy teratany karana manodidina ny 17 taona teo amin'ny fokontany manga manodidina tamin'ny 2 ora sasany tolakandro ny zoma 12 ny volana aogositra taona 2024. Mpaninjara irony entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireny ity teratany karana ity ary mipetra-drery fa efa maty vady raha ny fanazavana azo. Zavatra hitako teneniko nandeha matsana tamin'ny tokotokony tamin'ny 20 mahery zavatra tseo lasa piasa reny ipoplera varavara eo mbola tsy nidy kelikely igny nisy lehilahy ohatrany labolaborozy fotsifotsy lehilahy mibokaboka ty mbola izy foana nalety ny trano zay misy olona 3 karana kely iny zay titandroty. Tsindrona sy fira zava-maranitra teo amin'ny tenda no namonoa ny Jiolay ity raim-pianakaviana teratany Karanina 17 taona monina sy mivarotra eto amin'ny fokontany manga Mahajanga ity. Andro atoandro be nanahary teo anelanelany tamin'ny 12 ora sasany hatramin'ny 2 ora sasany anio zoma 20 aogositra 2024. Tato anatin'ny grossiste fivarotany sady trano fonenany ihany no nisy nanafika sy namono ity raim-pianakaviana ity izay teratany Karanina tompona toeram-pivarotana lehibe mpamongady eta madinika ilaina andavanandro. Milaza ho tsy nisy nahatsikaritra ny zava-nisy ireo mpivarotra mivarotra ety ivelany manodidina ny toerana nitrangan'ny fanafiana fa ireo mpiasa iverina iasa niditra tamin'ny 2 ora sasany no nahita fa efa nisokatra ny tsena ary vatana mangatsiaka niosin-drata ao anaty trano fitoeran'entana no nivantanin'izy ireo. Le zavatra niseho zany zay tsy nahita maso aloha fa ny olona manodidina teo fotsiny amin'ilay mpivarotra ny teny barabarana efa nisokatra. De gaga daholo ny olona hoe fa inona ny olana teo dia voatsindrona antsy. Dia manontany ilay fa inona ny antony hoe mahavoatsindrona antsy anazy. Misy mitsofoka zany ny fahaizan'olona an'izay raha ohatra ka hoe nampisokatra ny barabarana io. Ka mpiasa ireo koa zany vao alohan'ny hisokatra io barabarana io tsy maintsy misy mamaha io na pata na zanaka an'ilay pata. Zay zany fanomana anazy. Fa tsy fantatra hoe inona zany ny tena marina amin'izy misy mitsofoka be tao sa fa henonay fotsiny zany fanazavana sy fahaizan'izy misy mitsofoka satria fantatra anay. Efa maramena aminay zaka nefa tamin'ny atoandro tamin'ny mety teo amin'ny 10 sasany tamin'ny 1 teo ny vitsigara teo paquet anankiray mbola nahita anazy mbola niresaka nanako arizaka anao eka fa rehefa za vidy menaka amin'ny retorako manome arizaka anao dia zavatra hitany amin'ny tranga mampalahelo. Fa henonay anazy aloha pata no henonay le ranga patron mihitsy le pitazona an'ilay madady mihitsy no henonay hoe voatsindrona antso hono. Manao grossiste ary zareo grossiste PPN manao grossiste PPN ireo. Olona tsotra izy, olona mahafinaritra, mahay ina olona mahay fampiresahana le rangahy. Nandeha matsana tamin'ny tokotokony tamin'ny 20 mahery zavatra tseo lasa piasa reny ipoplera varavara eo mbola tsy nidy kelikely igny nisy lehilahy ohatrany labolaborozy fotsifotsy lehilahy mibokaboka ty mbola izy foana nalety ny trano zay misy olona 3 karana kely iny zay titandroty zay zavatra hitako tsy zavatra haiko tsy nahen'olona kikika le hitana tao le mpiasa roa ariva vao nahitana le zavatra midirandreo tao jiaby hitako. Karana ndraiky aminay io tsisy problème fa miraisy tsara zay tsisy problème. Izy mipetraka ao tsy mivarotra. Le izy zany raha niseho le zany taoko hoe teo amin'ny amoroa teo satria le izy zay zany eo amin'ny amoroa eo zany vavahady io nisokatra amoroa sasany. Dia za moa zany tsy zavatra voaremarkako satria za somary air de pause amin'iny dia za natoritory dia tsy zavatra arakako mihitsy fa le mpanampiny io pata io zany henoko izy mitomany dia za gaga hoe fa misy inona hoa dia ao izy nisy niditra izy tao dia nisy namono izy dia tonga moa sécurité ny diriksa teny niandro teo nanao appel sy ny tariny zay aloha ny zavatra remarkako teo fa ny akoatran'izay aloha tena tsy nahita mihitsy sady tsy nahavoaremarka ninona izy aloha izy rery no mipetraka ao zay aloha ny fantatra anay.
satria isan'andro izy foana mamany io vavahady io dia izy foana manidy an'io izy zany mamany voalohany dia rehefa amin'ny ariva izy katana dia izy foana ny hitany manakatona io dia zay zavatra hitana isan'andro eto ny ariva ihany no sécurité ny tonga eo a partir ny amin'ny 5 sasany eo sécurité ny tonga eo dia sécurité zany no manidy an'io fa ny mamany io samaraina dia pata ihany izy ihany zany mamany io samaraina dia izy manidy an'io ratoandro dia izy rery ihany koa mamany eo amin'ny roa zay amin'ny roa sasany eo zay fa le sécurité amin'ny ariva no manidy an'io amin'ny ariva le izy aloha tsisy zavatra hoe ohatra ny andavanandro zany le izy tsisy hoe mikorotana tsisy hoe vy mipoaka tsisy hoe vavahady nidy mafy fa ohatra ny andavanandro ihany zany zay ny zavatra hitanay teto taorinina ahitana ny nofo magatsika n'ilay raim-pianakaviana nampandrenesina avy hatrany mpitandro ny filaminana izay samy tonga tetỳ an-toerana na ny avy eo anivon'ny polisy pirenenina na ny avy eo anivon'ny gendarmerie pirenenina samy nanao ny asany tonga nitsirika ny razana ihany koa ny mpitsabo avy eo anivon'ny BMH misokatra avy hatrany ny fanadiadina mahakasika izao raharaha fanafihana sy von'olona ny tranga izao andrasana ny toy ny raharaha iray amin'ny politika ny ministera ny filaminam-bahoaka amin'ny fametrahana ny polisy manakaiky vahoaka ny fananganana fotodrafitrasy ny fotony sy fanampariana ny polisy pirenena manerana ny distrika eto Madagasikara tsy latsa-danja amin'izany ny fanomezana tolotra fandriampahalemana ho an'ny mpiray-tanindrazana izay politika ankapobeny fanjakana rahateo no lara-pahamehany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina isan'ny distrika isitraka komisaria vaovao ny distrika ny Mahajanga faharoa atao anatin'ny faritra Boeny omaly alatsinainy 20 aogositra 2024 natolotra ny ben'ny tanàna ny Belbaka Anandriamato ministra ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Rakotoarimanana Herilala ny taratasy mirakitra ny fanapahana ny raisin'ny filakevitra kominaly ka nanomeny tany ho an'ny ministera ny filaminam-bahoaka ary ahafahana manangana komisaria eo amin'izany tany zany vahoaka ny Belbaka ny fahatongavan'ny polisy pirenena eto amin'ny komina Belbaka zao satria mandry fahalemana ny tanàna fantatsika fa somary mampampana tatoato ny komina Belbaka nefa amin'izao fahatongavan'ny minisika ny filaminana anatin' zao na filaminam-bahoaka dia tombony lehibe ho an'ny vahoaka satria hitantsika eto ambany dia toerana hanaovana tsena raha tsy misy ny sécurité tsy misy ny fampandrosoana tombony lehibe ho an'ny vahoaka zany fahatongavan'ny tsy misy fetrany eto fantatsika fa komina Belbaka dia mifanilabodina amin'ny commune urbaine efa ela nampangitahita zahay teo ny fitondrana teo taloha ny commune efa nisy ny demande taminazy mbola tsy nivaly fa tamin'ny taona ty dia akasikahana ny ministre akasikahana ny talen'ny polisy zay nankatoa izao fangatahany commune Belbaka zao raha nisy ny fanapahan-kevitra nataony conseiller nisy ny fangatahana nataony commune dia nivaly izy amin'izao nitsidika ny toerana hananganana ny komisaria ho an'ny distrika ny Mahajanga faharoa tetỳ amin'ny komina Belbaka moa io omaly io ihany ny ministra ny filaminam-bahoaka nanotrana azy tamin'izany ny lehiben'ny distrika ny Mahajanga faharoa ny ben'ny tanàna ny komina Belbaka ny solotena ny solombam-bahoaka ary ireo chef vokotany sy ny ray aman-dreny ara-drazana tatỳ an-toerana niaraka tamin'ny solotena ny vahoaka mitoy ihany zany ny fitsidian'ny tenanay ny faritra Boeny ankehitriny dia ato amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa sika maromarina kokoa ny commune Belbaka ny antony eto dia ankoatra ny fidinana fotony dia hijery ny fanatanterahana ny vinana Andriamatoa filoham-pirenena izay manambiaro ombenombeny fa tsy isy distrika ho adino eto Madagasikara amin'izany asa fampandrosoana izany fantatsika tsara fa ny tsisy fampandrosoana vanina raha tsy misy ny filaminana mipetraka ary izay no antodianay hijery amin'ny ty fotony ety ny amin'ny ahafahana manorina fotodrafitrasany polisy pirenena ahafahana polisy hiasa anampin'ny vahoaka hiaron'ny vahoaka amin'ny ahafahany manana fitonian-tsaina amin'ny famokarana mba ahafahany zareo koa mampandroso ny tanànany sy ty commune ty sy ny distrika iray manontolo hitantsika amin'izao tany hijoroana izao izay anolorana sahady ny fisaorana manao tompony andraikitra eo anivon'izany commune Belbaka izany ny fanolorana ny taratasy anty tany izay misy antsika ity lehibehibe ihany izy io hitantsika fa anisan'ny fanoloana amin'ny fanaovana tetikasa fanaoganana sy
an'izany commissaire de police eto zany ny fikarakarana ny atorataratasy eo amin'ny fananatany dia inona tolo zareo iny moa zany ny fanapa-kevitra mety ny avy eo amin'ny filan-kevitry ny tanàna natolotra ndreo matoa be ny tanàna teo dia ho avy zany fikarakarana an'izay sy ny fanoloana ny tetikasa rehetra. Fanantenana vaovao an'ny distrika ny Mahajanga faharoa izao tetikasa fananganana fototra-avitrasa ho an'ny polisy-pirenena aty an-toeran'izao ifehezana ny trangana tsy fandriampahalemana amin'ny endrika maro lafy.